faly misaotra ny tompo isika ry havana tonga amin'izao andro mamarana ny volana martsa izao. Mamarana raha teo koa ny loha hevitry ny perikopy fitekema manao hoe miantso amin'ny fibebahana ny tompo. Ataovy eo ambany masika ny salamo fahaenina amby telopolo andininy fahadimy hatramin'ny fahasivy. Salamo fahaenina amby telopolo andininy fahadimy hatramin'ny fahasivy. Mitsangana ry havana anome voninahitra ny tompo isika. Ho aminareo ny famindrampo sy ny fiadanana ary ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Hoy ny mpanao salamo: Jehovah, mipaka amin'ny lanitra ny famindramponao, miatra amin'ny rahona ny fahamarinanao. Ny fahamarinanao dia tahaka ny tendrombohitra avo dia avo, fitsaranao dia toy ny lalina indrindra. Ny olona sy ny biby dia samy vonjenao, Jehovah, endreny atsara ny famindramponao, Andriamanitra, ka mialoko eo amin'ny aloko ny elatrao ny zanak'olombelona. Voky ny matavy ao an-tranonao izy, ary ny ony fampifalianao no ampisotroanao azy. Fa ao aminao no misy ny loharanonaina, ny fahazavanao no ahitanay fahazavana. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay fahazavana ianao. Misaotra fa mbola naposaka ao indray ny masoandro ho an'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, ary namohanay maraina ianao avy tamin'ny toromaso tsaritsary ny fahafatesana izahay, no nareninao, najoronao, nampandehanao ka notarianao hiaona aminao eto an-tranonao amin'izao maraina izao. Fifalianao anay Tompo na atsiarovanao ny anaranay tsirairay avy reto, ary raha miombona eo anoloan'ny seza fiandriananao izahay dia manonona fiderana sy fankasitrahana. Mananty tanana aminao koa amin'ny alalan'i Jesosy mba hamindra fo aminay ka hamela ny elokay tsirairay avy, ny eloko ny fiangonanao, ny eloko ny firenenay, ny eloko izao tontolo izao. Misaotra anao no mbola hanirahanao ny fanahy masina, hampianatra ny fiangonana, aizany mitahiry ny teninao ary miaina izany eo amin'ny andavanandro. Dia miandry ary izahay ry Tompo, izany teninao izany, ho voatsara fafy ao am-pony ny tsirairay, hamoza toeny arivo tsy manam-pahatamperana, hampahery ary hampiorina anay bebe kokoa. Amin'ny anaranao Jesosy no hanonanay ny vavakay. Amen. Jaona toko faharoa amby folo andininy fahaefatra amby telopolo hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaefatra amby telopolo hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo ny soratra masina. Dia namaly azy ny vahoaka ka nanao hoe: efa renay tamin'ny lalàna fa Kristy aharitra mandrakizay, koa ahoana milazanao hoe tsy maintsy asandratra ny zanak'olona? Iza moa izany zanak'olona izany? Dia hoy Jesosy taminy: mbola kely ihany no hitoerany mazava aminareo. Mandihana raha mbola manana ny mazava ianareo, mba tsy hatranareo ny maizina, fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. Raha mbola manana ny mazava ianareo, dia minoa ny mazava mba ho tonga zanaky ny mazava. Rehefa nilazany Jesosy dia niala izy ka niery azy. Amen. Ray masinao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fanahy ny Tompo hanafana ny finoantsika azy, anatonantsika azy, hamalina ny antso ny fibebahana. Anio dia andro manokana ho an'ny mpianakavin'ny finoana silamo, famaranana ny Ramadany, ary ndeha ankalaza ny Jesosy Kristy ao anatin'izany vanim-potoana miavaky ny fivavahana silamo izany sika ry havana. Amin'ity toriteny Jaona toko faharoa amby folo andininy fahaefatra amby telopolo hatramin'ny fahaenina amby telopolo ity. Mety ho gaga ianao hoe ankalaza n'Andriamanitra koa ny Ramadany? Ie, tsika mantsy dia zatra hoe manilika fa silamo reny, manilika fa zao reny. Fa ndeha ho alaliantsika, inona no lesona araka ny Jesosy Kristy?
miainga amin'izao soratra masina izao ary mitaratra ny atao hoe ramadany. Ndeha avelantsika ho tarafo ny soratra masina ny ampahany amin'ny fanekempinoana silamo ny amin'ny fivadin-kanina na ramadany. Tsara ny mampatsiahantsika aloha fa anankitelo ny fivavahana miankina amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Ny voalohany dia ny fivavahana jiosy araka ny Genesis 2:12-2 miainga teo amin'ny Abrahama. Zao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Dia ahatonga anao ho firenena lehibe aho sady hitahy anao sy hahalehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Fanekena naorin'ny Tompo tamin'ny Abrahama. Ny faharoa dia ny amin'ny Ismaela. Fanekena naorin'ny Tompo amin'ny Ismaela izay loharano ny fivavahana silamo. Ao amin'ny Genesis 17:20 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary ny amin'ny Ismaela dia efa niaino anao aho, indro efa nitahy azy aho, ka hamaro ny taranany sy hampitombo azy indrindra, hiteraka andriana 12 izy satria efa notendreko ho firenena lehibe. Genesis 17:20. Fa ny fahatelo dia izay iombonan'ireo anankiroa na ny hafaran'ireo anankiroa mankay izany teny fikasana ho an'ny Abrahama mizotra amin'inona ny amin'ny hevitr'Andriamanitra momba ny Ismaela. Ao amin'ny Luka 4:20-4:20 ireo anankiroa samy miantona ao amin'ny teny fampanantenan'Andriamanitra ireo dia mizotra amin'ny Jesosy Kristy avokoa. Luka 4:20-4:20 izao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy, izao ny teniko izay nolazaiko taminareo fony mbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Ny lalàn'i Mosesy dia ny boky 5 voalohany ary ireo momba ny mpaminany sy ny salamo dia ny tantara izay tsy afa-misaraka amin'ny boky ny mpaminany ary ny salamo moa zany ny boky ny hira. Tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy ireo teny fampanantenana rehetra na ny tamin'ny Abrahama na ny tamin'ny Ismaela, zany hoe ireo teny fampanantenana ao amin'ny testameta taloha mety horena ny fivavahana jiosy sady zany tokoa na hifikira ny fivavahana silamo izay nadika any amin'ny Korana dia mifantoka sy mizotra any amin'ny Jesosy Kristy. Tokony ho fantatsika izany ry havana mba tsy hahavahiny atsika no hoe inona moa ny votoatin'ny Baiboly ary mankaiza ireo teny fikasana nijanona ao amin'ny Abrahama ve hifikirany jiosy ny Andriamanitra Abrahama, Isaka ary Jakoba, nijanona ao amin'ny Ismaela ve izay hifantohan'ny Mahomedana na ny silamo? Tsia, mizotra mankany amin'ny tantaram-pamonjena isika ao amin'ny Jesosy Kristy. Ary izany indrindra no entin'izao soratra masina manoloana antsika izao. Ireto no fitaomana telo ry havana ato anatin'ity perikopa ity. Mandihana ny mazava ka voalohany aza miady hevitra amin'ny drafim-pamonjen'Andriamanitra. Mazava ny drafim-pamonjen'Andriamanitra, aza miady hevitra amin'izany isika. Ny faharoa, antsony Tompo hisafidy isika, manaova safidy aingana sady mazava eo anatrehan'ny Tompo dia Jesosy Kristy. Ary ny fahatelo, ataon'i Jesosy Kristy mazava manoloana antsika ny tanjony. Voalohany, aza miady hevitra amin'ny drafim-pamonjen'Andriamanitra fa mazava zany. Eo amin'ny 9:430 amin'ity perikopa ity, ny voasoratra dia manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Zao no voasoratra ao anatin'izany. Dia namaly azy ny vahoaka ka nanao hoe efa renay tamin'ny lalàna fa Kristy ahatra mandrakizay, ka hono ilazanao hoe tsy maintsy asandratra ny zanak'olona. Iza moa izany zanak'olona izany? Eo aloha eo ny filazan'i Jesosy dia hoe asandratry izy, izany hoe akarina amin'ny toerana avo no hoe asandratra. Dia sary n'ilay fampiakarana azy eo amin'ny hazo fijaliana, iny izy ny fantsiana iny dia nakarina ny hazo fijaliana ka najoro.
fa ny filazantsara araka nyjaona koa io azy fijaliana io dia fanandratana fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra efa nianarantsika izany tamin'ny fandiniana ny soratra masina araka ny filazantsara ny jaona mazava nefa ny drafim-pamonjen'Andriamanitra tsy maintsy asandratra Kristy tsy maintsy hijaly ary omboana amin'ny azo fijaliana izy ho fahatanterahany teny fikasan'Andriamanitra ny drafim-pamonjen'Andriamanitra fa tsy nanaiky an'izany ny jiosy eto iza moa zany zanak'olona zany efa voalaza fa Kristy ahatra mandrakizay ka ahoana ny hoe asandratra miady hevitra amin'ny drafim-pamonjen'Andriamanitra riavana malala ny fanaraka ny fivavahana hafa eny fanahisika kristianina koa azy dia manaraka izay efa fanao fotsiny mandeha amin'ny lala masaka ary toy ny adala nometana n'ondry tokoa ka nasoloana ofany aza tsy tia dia mandeha ohatra ny atao hoe fivadin-kanina izay anankiray amin'ny andro dinin'ny silamo na ny ramadana manaraka an'izany ny havantsika silamo ary tena manaraka tsy misy ady hevitra fa no ny tonga any amin'ny fampidirany amin'ny Jesosy Kristy ny anay ihany ka alana ho Andriamanitra mahometa ny mpaminany lehibe hatreo ihany teny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny Ismaela ho firenena lehibe tsy misy tsy ekena i Jesosy Kristy fa mpaminany toy ny mpaminany rehetra izay ny fampianaran'ny silamo riavana adala nometana n'ondry nasoloana ofany aza tsy tia tsy tokony mahadono itsika fa ny drafim-pamonjen'Andriamanitra dia mazava tsara noharian'Andriamanitra araka ny endriny sika ny amin'ny Genesis 1 nanota isika ao amin'ny Genesis 2 ny alanenina nanarina antsika ao amin'ny testamenta taloha Andriamanitra ary tonga tamin'ny fanoloran'ny zanany dia Jesosy Kristy teraka maty nitsangana tamin'ny maty niakatra ao any an-danitra ary mbola ho avy indray tsy azontsika dikevitra izany planiny mpamonjen'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao izany tsy mijanona eo amin'izay teny fikasanany amin'ny testamenta taloha fa mandroso ao amin'ny Jesosy Kristy araka ny teny fikasan'Andriamanitra aty amin'ny testamenta vaovao amin'izao vanim-potoana famarana ny ramadana izao dia eritreritra isika fiangonana eritreritra izao tontolo izao no hoe fantatsika tsara ve ny drafim-pamonjen'Andriamanitra mankamilay fahazavana dia Jesosy Kristy ilay fiainana tsy mijanona ny amin'ny testamenta taloha io no kolokoloina sy ho karakaraina ho andrianina fa tsy maintsy miampita araka ny tenin'i Jesosy hoe tsy maintsy tanteraka ny teny fikasana ny laza ao amin'ny bokyny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo fantaro ary aza hidiana hevitra riavana ny drafim-pamonjen'Andriamanitra Kristy fahazavana izao tontolo izao fa mazava koa ny antso amin'ny fibebahana manaova safidy aingana sady mazava ny amin'izany eo ny andiny ny 5:30 dia hoy ny soratra masina mbola kely ihany no hitoerany mazava aminareo mandihana raha mbola manana ny mazava ianareo mba tsy hahatratra anareo ny maizina fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany teny faharoa nataon'i Jesosy teny voalohany dia ny hoe mbola kely ihany no hitoerany mazava aminareo faharoa mandihana raha mbola manana ny mazava ianareo mba tsy hahatratra anareo ny maizina mbola kely ihany toy teny maly dia milazantsika ny hevitra io filazan'i Jesosy io mbola misy ny fotoana azo ararotina kely sisa miazakaza afangano ny safidinao hiverina amin'Andriamanitra aza mitarehetrehitra ilay fotoana eto raha ny kajin'ny fotoana dia niakatra ao an Jerosalema Jesosy aladiny sampandrofia hiatrika ny fanandratana azy eo amin'ny azo fijaliana ny zoma masina raha manisy sika
dia tokony ho 5 andro eo manana 5 andro zany ny jiosy itodiana amin'i Jesosy Kristy anekenan'i Jesosy Kristy miantso fanafanganana nyity hiverina amin'ny Jesosy hiverina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy zao tenin'ny tompo zao manao hoe mbola kely ihany itoerany mazava eo aminareo ho antsika koa ry havana indraindray dia mety hoe nitarejetra sika miandriandry sika ary misy ny sasany miezaka dia miezaka ataony miezaka ho tsara miezaka hanompo an'Andriamanitra fa miezaka ao anatin'ny aizana mbola tsy nanatona an'i Jesosy tamin'ny fibebahana izy milofo fotsiny hanao ny tsara miazakazaka hanompo an'Andriamanitra fa tsy mbola nibebaka dia tonga amin'ny fiteniny hafa hoe miazakazaka ivelan'ny pista izy ry havana malala rehetra amin'ny tompo tsy mbola niezaka na niazakazaka anara oatra ny fotoana hibebahana ve isika amin'ity farany volana maritsa ity indraiky amin'ny 30 no antsoina ho amin'ny fibebahana isika tamin'ny fivavahana isa-maraina toy izao tsy mbola hiandry indray tsy mbola variana tsy mbola hametraka fepetra hafa manatona aingana ataovy mazava ny savidinao hiverina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy fa ny fahatelo mazava ny tanjona hitondranyilay mazava antsika Kristy ilay fahazavana dia mitondra antsika mitanjona mazava ny andininy fahaenina amin'ny 30 dia zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy raha mbola manana ny mazava ianareo dia minoa ny mazava mba ho tonga zanaky ny mazava mazava ny tanjona hiantsony ny tompo antsika ho amin'ny fibebahana dia ny ahatonga antsika ho zanaky ny fiainana ho zanaky ny mazava andray fiainam-baovao ao amin'i Jesosy Kristy minoa ny mazava mba ho tonga zanaky ny mazava ianareo tsy ampy ny fanajanan'Andriamanitra mifanao ara-pivavahana fotsiny toy ny fifadikanina na ny fiezahana amin'ny fanompona fa ny tanjona dia ny hoe miovafo ianao ary manana fiainana vaovao koa ao amin'i Kristy efa tratranao ve zany tanjona zany indraindray dia tsy fantatry ny olona ry havana ny tanjona ny amin'ny hivavahany mety manana izy ny hoe ny tanjoko dia ny mba ahomby azako amin'ny fiainana ny tanjoko dia mba hasitrana amin'ity tsy fahasalamako ity fa ny tena tanjona dia ny ahatonga antsika anana fiainana vaovao hiovafo ka hizotra amin'ny lalana vaovao miaraka amin'i Kristy ary tsy fantatry ny olona koa ny hoe rehefa mizotra amin'izany fiainana vaovao zany dia misy fijanonana tena tsy azo adonoina na lalovana fotsiny misy tepoka anankiray dia ny azo fijalian'i Kristy eo no hiantsona antsika ho amin'ny fibebahana hijanona eo am-pototry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy ka hibebaka ny sasany dia manao tsinitsinona ny azo fijaliana fa ny fampijaliantena no himasona Ramadany moa ry havana dia ny hoe mifadianina mandritra ny andro fa rehefa tonga manomboka amin'ny 9 ariva dia mahazo misakafo indray zany ny Ramadany efa vitany Kristy teo amin'ny azo fijaliana ny fiaretana rehetra zany tsy hoe ataontsika tsinitsinona koa ny karemy io ilay hitovitovizantsika sy ny salamo tsia fa rehefa mifadianina isika na Ramadany natao na karemy amin'izao vanim-potoana mbola zohitsika izao dia mampitodika antsika amin'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana zany ny karemy kristianina tsy fifadikanana fotsiny fa fanehoana fiombonana fahoriana amin'i Kristy voaomby teo amin'ny azo fijaliana ary io no adino ny mpivavaka sasany ny mpivavaka sasany ivelan'ny kristianina dia manao tsinitsinona ny azo fijaliana fa faly amin'ny fampahoritena fotsiny ihany dia ontsazy rentsika ry havana zava-dehibe ary hitaomana antsika dia ny hoe ndeha hijanona hiatokely eo am-pototry ny azo fijalian'i Kristy amin'izao vanim-potoana ny karemy izao tsy hifetena fotsiny ianao ka hifady ihany fa hifady indrindra ny fahotana koa hibebaka ary hiala amin'ny ratsy fanao Kristy dia ilay fahazavana marina ry havana mitondra antsika amin'ilay fahazavana dia ny fiainana tsy hijanona eo amin'ny azo fijaliana sy ny fahafatesan'i Kristy isika
fa anaiky ny fananganany atsika amin'ny fifaliana amin'ny fahavelomana mandrakizay. Ndreto ary ny tsaokevitra ny amin'izao jaona toko 12:7 sy 5:3 zao. Raiso ny planin'Andriamanitra, mazava tsy edi-kevitra zany. Kristy no fahatanterahany teny fikasana. Izy maty, mitsangana tamin'ny maty, ary niakatra ho any an-danitra, mifona ho antsika eo kavanan'Andriamanitra, mbola ho avy indray. Ataovy mazava ary aingana ny safidinao iverina amin'Andriamanitra, ary tsaroa fa manana tanjona mazava hitondrana antsika ny tompo ny fiainana vaovao. Mba tsy ato mifampijaliatena fotsiny ny fiainam-bavakintsika, fa ho tonga amin'ny fanekena ny azo fijalian'i Kristy, ilay mitondra fiainana vaovao ho antsika. Amen. Hivavaka isika ry havana. Misaotra tompo ao manazava aminay ny teninao, izay mitondra anay amin'ny fahatanterahany teny fikasana rehetra ao amin'ny Jesosy Kristy. Nafiry tokoa teny fikasana ao Andriamanitra, dia ao amin'ny Jesosy Kristy ny heny sy ny fahatanterahany dreny. Manaiky tsy miady hevitra ny amin'ny planimpamonjenao izahay, ary anao safidy mazava iverina aminao Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy ao anatin'ny fibebahana marina. Anao zava-dehibe izay efa nahafatesan'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana, fa tsy hianina amin'ny fampahoriany tena fotsiny amin'izao vanim-potoana ny fifadikanana sy ny karemy izao. Jesosy Kristy o, raiso ny fanorantenanay tsiraray avy, omeo anay ny fo vaovao, fiainam-baovao ao aminao. Raha hiatrika ny fiainanay andavanandro izahay, dia mazava aminay tsara zao ny lalana ombana, tsy hanirikirika anahizana izy izahay, na tsy mitovy hevitra aminay sy faharesen-dahatra aminay aza ireo mpanaraka ny fivavahana hafa. Ho hainay tsara ny manazava aminy ilay fiantsonao amin'ny lalana vaovao. Ho hainay tsara ny hitondra amin'ny filazantsara, fa hay miandronao aminao Kristy, izay teny fikasana mety hifikiran'ny hafa, ary ndrao diso hevitra izy ireny, diso lalana izy ireny. Dia ataovy manana ny fanainao masina izahay tompo, hijoro ho vavolombelon'ny fahazavanao amin'ity tontolo andro ity. Mety misy aminay mbola hiandry raharaha ka tsy maintsy hiatrika ny asa fanao andavanandro, ary izahay dia tsy afaka mikarakarana ny isa-tokantrano. Ianao tompony hampahery anay, ary hanome anay fifaliana mandritra ny tontolo andro, dia tena ho fantatra tokoa fa zanaky ny mazava efa manana fiainam-baovao ao aminao izahay. Tsinjovy indrindra ka tsy dio ny marary hitondray fanasitranana. Heverony manamanjory tompo, ary ampioa ampaherezo ireo manana olana. Azavela nadino anao ireo tody sy fifaliana, ary hevery koa ny firenenay. Dia ianao no hamangy ireo mpianakavin'ny finoana silamo amin'ny asan'ny fanainao masina, hampitodika azy aminao Kristy. Tsy hanao tsinitsina ny azo fijalianao, indrindra ny fananadratana-nao hiara-manamboninaitra amin'Andriamanitra ray eo an-tanana kavanana. Dia ho tsaronay tompo ireo havanay mety nangataka ny mba hivavahana ho azy ireny, ao anatin'izao vavaka mangina izao no manonanay azy eo anatrianao. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny eny an-danitra. Meo anay ny izay nasahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana ary ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo. Hitahy anareo ane ny tompo ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavana aminareo ny tompo, amindra fo aminareo, anandratra ny tavana aminareo ny tompo, anome anareo fiadanana. Amen. Petraka ianareo. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.